Araka ny efa nampafantarina dia heniona tamin'ny pomba azy tetsy amin'ny kianjan'ny fanantenana finoana ny maromaro kokoa tetsy Behoririka ny zanak'dada niaraka tamin'ireo mpitarika izany tsy nisy ny fioharam-pefy atao anatin'ity fihetsiketsehana izay natao ity napita ny afatra araka ny tokony izy ihany koa moa ireo mpitarika atao anatin'izay fihetsiketsehana izay. Ny fotoana tetsy amin'ny kianjan'ny finoana tetsy Behoririka eo marain'io ireo mpanaradiany Marika Ravalomanana sy ny Antokotiny. Fotoana izay nitondrany solombavam-bahoaka Gerivona Renarsoa fanazavana mikasika andiany Marika Ravalomanana tany ivelany. Raha ny lahateny nataon'ireo mpandray fitenena rehetra dia zavatra roa lehibe no tena angatan'izy ireo. Ny voalohany dia ny famerenana indray ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS izay nikatona nandritra ny fotoana maritra. Ary eo indrindra ihany koa ny fahazahoan'ny Marika Ravalomanana ilatsaka amin'ny fifidianana filoha-pirenena ho avy izao. Tamin'ny filamenana tanteraka moa ny zavatra rehetra nitranga na dia teo aza ny fisian'ireo fiara lehibe izay nitondra miaramila maro ny sôdisôdy teny an-toerana io maraina io.